Misy ny banga ao anatin'ny lalàna izay nilaniny ny parlemanta araka ny fanazavana nentin'ny mpahay lalàna ho an'ny ramatoa Saondra Rabenarivo dia tsy voafaritra ao anatin'ity lalàna vaovao ity ny momba ny fomba fiasan'ny mpikambana ao anatin'ny rafitry ny CES vaovao izay hanana mpikambana 20. Anisan'ny zava-baovao anatin'ity lalàna ity ny hanovana ho 20 mikambana ao anatin'ny fitsarana manokana amin'ny sanany fifidianana izay 7 teo aloha. Tsy natao ho filohan'ny CES intsony ny filohan'ny HCC ary tsy mpikambana raikitra intsony ihany koa. Manendry solon-tena tsirairay avy ho mpikambana ao amin'ny CES ireo vondrona folo nanosy ny sorodalana. Nasiana administrateur civil iray izy ireo efa mpikirakira fifidianana ary manana traikefa ao anatin'ny CES vaovao ary nasiana mpampianatra mpikaroka iray ihany koa. Mikasika io rafitra vaovao amin'ny CES dia nitondra ny fijeriny ny ramatoa Saondra Rabenarivo mpahay lalàna. Raha ny expert moa zany manontaniana dia tsy maintsy misy fanontaniana kely ihany zany momba ny hoe rehefa cour zany ve dia tsy maintsy juge de rôle ny ao anatiny ary anao ahoana sy ahoana ny fiaraha-miasa ny io cour électoral spécial vaovao izay lasa maro anisa ary tsy fantatra hoe iza zany no tena andray ny fanapahan-kevitra majorité manahoana simple absolu unanimité ahoana sy ahoana ny délibération fanapahan-kevitra ho ataona cour izay lasa élargi ohatran'io. Mikasika ny ahafahan'ny candidat misintona amin'ny filatsaham-kofitsiany ary famoahana lisitra vaovao ny candidat dia nitondra fanazavana amin'ny mpahay lalàna Saondra Rabenarivo. Lisitra vaovao momba ny candidat zany dia tsy mikasika ny CES ny lalàna an'io fa ny processus électoral izay ao anatin'ny lalàna hafa angamba ilay lalàna na izy ao anaty code électoral na ny ao anatin'ny lalàna momba ny fifidianana ny filoham-pirenena vaovao zany. Ka lalàna inge no faratampony ary io lalàna io zany ny solombavam-bahoaka no miadopte azy ary zany no manapa-kevitra mo antsika rehetra rehefa mandray lalàna ary ny fitsarana dia mampiatra ny lalàna io no asany. Ka raha misy lalàna vaovao zany indrindra fa zany lalàna momba ny fifidianana ny filoham-pirenena vaovao izay milaza fa tsy maintsy averina le processus misy dépôt de candidature indray dia averina dia analysena ny candidature dia averina tao ny liste dia tsy maintsy mampiatra an'izay ny CES. Izay aloha ny zavatra nahagaga hoe nisy session extraordinaire zany ho an'ny parlement nefa ny lalàna momba CES ihany zany jerevany fa tsy nijery izy an'ilay lalàna hafa mety tsy maintsy hovaina zany ahafahana mivoaka an'ilay crise na mamaly ny zavatra nangatan'ny GIC ary ohatran'ny rehetra ihany zany tsy mahafantatra hoe inona no mety résultat inona no zavatra hitranga rapitso zany satria tsy tanteraka daholo izay fanaovana ny lalàna rehetra mila hovaina izay. Mikasika ny fifidianana indray dia nilaza ramatoa Saondra Rabenarivo fa raha ny fizotro ny raharaha amin'izao fotoana izao dia manainy tsy hahatanteraka fifidianana amin'ity taona 2024 ity ny tenany. Everin'ity mpahay lalàna ity fa mbola azo atao ny manatotozy izany raha toa ka misy ny finiavana ara-politika.